Daniela toko 9. Ary Nebokadnetsara mpanjaka nampanao sary vongan'olona volamena. 30 metatra ny ahavony ary 3 metatra ny sakany. Ka nasainy natsangana teo amin'ny tany Lemaka, Dora, tao amin'ny faritanin'i Babilôna izany. Avy eo izy dia nampamory ny solon-tenan'Andriamanjaka, ny mpifehy faritany, ny governora, ny mpanolontsaina, ny mpitahiry volam-panjakana, ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny mpiasam-panjakana hafa rehetra isam-paritany. Mba ho avy hitokana ilay sary vongana efa nasain'i Nebokadnetsara mpanjaka natsangana. Dia vory avokoa ireo manam-pahefana ireo mba hanao ny fitokanana, ka naka toerana teo anoloan'izany sary vongana izany. Dia niantso tamin'ny feo mahery ny mpikabary nanao hoe: izao ny baiko lazaina aminareo vahoaka, avy amin'ny foko sy firenena ary samihafa fiteny rehetra. Raha vaorenareo ny feon'ny trompetra sy sodina ary kabosy hamandoan-kanga mba mivalia sy fararà ary zava-maneno isan-karazany, dia miankohofo ka mivavaha amin'ny sary vongan'olona volamena izay natsangan'i Nebokadnetsara mpanjaka. Ary na iza tsy miankohaka sy tsy mivavaka aminy dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty lafaoro misy afo mivaivay. Koa tamin'ny fotoana izay nandrenesana ny feon'ny trompetra sy ny sodina ary ny kabosy hamandoan-kanga mba mivalia sy zava-maneno isan-karazany, dia niankohaka sy nivavaka tamin'ny sary vongana volamena izay efa natsangan'i Nebokadnetsara mpanjaka, ireo vahoaka avy amin'ny foko sy firenena ary samihafa fiteny rehetra. Tamin'izay fotoana izay dia nisy lehilahy Babilôniana sasany tonga hiampanga an'i Jiosy. Nandray fitenenana ireo ka nilaza tamin'i Nebokadnetsara mpanjaka hoe: ho ela velona anie ianao, re mpanjaka. Namoaka didy ianao, re mpanjaka, nanao hoe: ny olona rehetra dia hiankohaka sy hivavaka amin'ny sary vongan'olona volamena rehefa mandre ny feon'ny trompetra sy sodina ary kabosy hamandoan-kanga mba mivalia sy fararà ary zava-maneno isan-karazany. Fa na iza tsy miankohaka sy tsy mivavaka dia atsipy ao anaty lafaoro misy afo mivaivay. Misy anefa lehilahy Jiosy izay voatendrinao hitondra ny faritanin'i Babilôna, dia i Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao. Ireo lehilahy ireo dia tsy nanaja ny didinao, ry mpanjaka. Tsy mety manompo an'ireo andriamanitrao ary tsy mivavaka amin'ny sary vongana volamena izay natsanganao. Tesitra sy nisafoka mafy i Nebokadnetsara ka nampanalainy i Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao. Rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo, dia nanontany azy i Nebokadnetsara hoe: marina ve ry Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao fa tsy mety manompo ireo andriamanitra ianareo ary tsy mivavaka amin'ny sary vongana volamena izay natsangako? Ankehitriny mivonoana ianareo, fa amin'ny fotoana izay andrenesanareo ny feon'ny trompetra sy sodina ary kabosy hamandoan-kanga mba mivalia sy fararà ary zava-maneno isan-karazany, dia hiankohaka sy hivavaka amin'ny sary vongana izay nataoko ianareo. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty lafaoro misy afo mivaivay. Ary iza no andriamanitra hahafaka anareo amin'ny fahefako?
dia namaly i Sadraka sy i Mesaka ary Abedanegao ka nanao hoe: ry Nebokadnetsara, tsy misy tokony hamalianay ianao akory momba izany. Fantatro fa afaka mamonjy anay ny Andriamanitray, dia ilay Andriamanitra izay tomponay. Eny, hanafaka anay amin'ny lafaoro misy afo mivaivay sy amin'ny fahefanao izy ry mpanjaka. Ary na tsy ataony azy izany, dia aoka ho fantatrao ry mpanjaka, fa ireo andriamanitrao dia tsy ho tomponay, ary ny sary vongana volamena izay natsanganao dia tsy hivavahanay. Dia feno fahatezerana i Nebokadnetsara ka niova endrika tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao. Nasainy nafanana impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Ary ireo lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilana no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao sy nanipy azy tao anaty lafaoro misy afo mivaivay. Avy hatrany dia nafatotra niaraka tamin'ny ombany sy patalohany ary akanjony sy satrony ireo lehilahy ireo, ka natsipy tao amin'ny lafaoro misy afo mivaivay. Ary satria entitra ny tenin'ny mpanjaka, dia voafana izay tsy izy ny lafaoro, ka maty ny lehilahy fomba amin'ny miaramila izay nanipa ny Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao. Fa izy telo-lahy ireto kosa dia voatsipy ampatorana tao amin'ny lafaoro misy afo mivaivay. Talanjona anefa i Nebokadnetsara ka nitsangana faingana ary nanontany ireo mpanolontsainy hoe: moa tsy lehilahy telo mifatotra va no natsipitsika tao anaty afo? Dia hoy ny navalin'ireo: izany tokoa ry mpanjaka. Ary hoy indray ny mpanjaka: koa nahoana ary aho no mahita lehilahy efatra tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy misy maratra akory, sady ilay faefatra dia mitovy endrika amin'ny zanak'ireo andriamanitra? Dia nanantona ny varavaran'ny lafaoro misy afo mivaivay i Nebokadnetsara ka niantso hoe: ry Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoavo tao ianareo ka avy aty. Niaraka tamin'izay dia nivoaka avy tao anaty afo i Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao. Dia nitangorona ireo solon-tenan'Andriamanjaka sy ny mpifehy faritany ary ny governora sy ireo mpanolontsain'ny mpanjaka mba hijery ireo lehilahy ireo, ka hitany fa tsy nampaninona ny tenan'izy ireo akory ny afo, tsy may ny volon-dohany, tsy simba ny fitafiany, sady tsy maimbo afo akory. Dia lohabolana i Nebokadnetsara ka nanao hoe: isaorana anie Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao. Naniraka ny anjeliny manko izy mba hamonjy ny mpanompony izay natoky azy, ka nanjika ny baiko nataoko. Fa naleo kosa nanolo-tena ampijaliana toy izay hanompo sy hitsaoka andriamanin-kafa akoatra ilay andriamanina. Noho izany dia mamoaka izao didy izao ho an'ny foko sy firenena ary samy hafa fiteny rehetra hoe: izay manao teny tsy voahevitra ny amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao dia ho tetitetehina ary atao fanariam-pako ny tranony, fa tsy misy andriamanin-kafa mamonjy tahaka izao. Dia nasandratry ny mpanjaka i Sadraka sy Mesaka ary Abedanegao ho amin'ny toerana ambony noho ny teo aloha tao amin'ny faritanin'ny Babilona. Ary Nebokadnetsara mpanjaka nampitondra teny
ho an'ny foko sy firenena ary olona samihafa fiteny rehetra izay monina amin'ny tany tontolo hoe hitombo anie ny fiadananareo. Sitrako ny hanambara ireo famantarana sy zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra avy indrindra tamiko. Lehibe aok'izany ireo famantarana ary mahery tokoa ny zava-mahagaga vitany. Maharitra mandrakizay ny fanjakany ary tsy manampetra ny fanapahany.